izay zany amin'iny fa dia miantsony tsara sitraposy ny malala-tana ny Olivier mba hanampy azy ahafahany miatrika izay fandidina goavana tsy maintsy solalovan'izay fa sahirana ihany koa ny ray aman-dren'ny mpianatra rehefa ny fianarana izay ny voatotoana malona ny firongatry ny Ambalavelona hatrany amin'ny faritra vitsivitsy teto amin'ny nosy dia niezaka nanontany mpanompon'Andriamanitra izay ary isan'ny fanontaniana napetraka azy ireo moa ny hoe inona ny mahatonga ity tranga hafahafa ity, inona ny mety vaolana toy izao ny fanazavana nentin'ny pasteur Mpiandry Rajaromisa Noro toy izao ny fanazavana. Ny zavatra voalohany fantatra dia efa nisy izay toejavatra izay indrindra tamin'ny herintaona ary tsy voazavatra vaovao le izy fa na dia tany Rivomano Mahatsara no tenako tamin'ny mbola kely dia efa nisy zany zavatra zany. Ny fantatra aloha dia matetika ankizy anankiray no asiany devoly ny anton'izay mety eo amin'ny fiarahamonina, mety misy olona anankiray izay mitsiry fitiavana aminy nefany tsy manaiky izy, mety misy olona anankiray mahay ao ampianarana izy misy mialina dia asiany devoly izy zay mahatonga ny ambalafely zany na hoe ody fanasivana ratsy le izy tena hoe tsy fitiavana sy fanombana olona, fanapitehana olona ray ny tanjona satria iny olona ray iny rehefa voky ny zaza anankiray iny dia raha vo mikitika namana fotsiny izy anankiray dia efa mifindra le izy dia mikirotana ny sain'le zaza voalohany zay vo zany dia simbatra ny fiarahamonina zay manodidina anazy sy fanapitehana anazy manontolo. Inona ny mety hoe vahaolana amin'izany zao? Ny vahaolana amin'izany voalohany indrindra ny olona rehetra dia mety tratran'izy io aloha na olona mivavaka ary ianao nefa tsy miambina dia tratran'io Ambalavelona. Ny vahaolana zany atoroko dia voalohany toroa mandrakariva eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fiainanao, tontolon'androm-piainanao mba hahafahan'i Jesosy miaro anao voalohany indrindra. Zay ny mahatonga ny hoe ny mpianatra tsara dia tsara ny mivavaka amin'ny fotoana na ny maraina na vo hiditra hany an-tsekoly tsy mpianatra ihany fa ny tsirairay avy. Ary manoloana an'ireo hoe tsy mino an'i Jesosy Kristy va silamo na fivavahana hafa ohatra? Io moa dia ny teny tompo hoe izy ara-moa efa tsy mino fa anjarantsika ny mivavaka ho an'izy ireny tsy ataoko hoe fahavalo satria samy manana finoany ny olona fa atao hoe mpiaramonina isika samy zanaka Andriamanitra no arian'Andriamanitra satria manana antony itsika tsirairay avy eto amin'ity tandro fandalovana ity dia ny anjarantsika ny mivavaka ny miaro koa ny tsirairay avy amin'ny asany maizina reny.